ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana riavana no iarabanantsika trarety alarobia fa eniny volana aprily ity. Ny voalahatra ho mofinainantsika anio dia ny Matio toko 20. Matio toko 20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Matio toko 20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany driavako. Ary Jesosy no niakatra ho an'i Jerosalema dia nakamangingina ny mpianatra 12 lahy ka niteny taminy teny andalana hoe indro miakatra ho an'i Jerosalema isika ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna dia hoelohiny ho faty izy ka atolony amin'ny jentilisa mba ataony fomehezana sy okapohiny sombony amin'ny hazo fijaliana ary amin'ny andro fahatelo je atsangana indray. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny filazantsara sinoptika moa rehefa malala dia ireo filazantsara mitovitovy fijery. Zay ny atao hoe sinoptika mitovitovy fijery, mitovitovy zavatra tantaraina. Dia ny filazantsara araka ny Matio, filazantsara araka ny Luka ary filazantsara araka ny Marka. Dia ireo filazantsara telo ireo zany samy mitantara fa intelo Jesosy no nampiomana ny mpianatra fa ho hiakatra any Jerosalema ary ho faty, ombona amin'ny hazo fijaliana, omelohana ho faty. Raha toa ka mampitaha ireo filazantsara mitovy fijery ireo isika dia misy ihany ny antsipirian-javatra izay tsy hitoviana. Teboka roa. Voalohany dia mifanakaiky ihany ny filazan'ny Matio sy Marka. Fa izay tena mahasamy hafa dia ny filazan'ny Matio sy Marka ary Luka. Amin'ny Luka dia tsy misy ilay hoe atolotra eo an-tanan'ny mpisorona na ho atolotry ny mpisorona ho amin'ireo mpisorona sy mpanorandalàna fa avy hatrany fotsiny dia hoe atolotra eo amin'ny jentilisa. Zany hoe amin'ny fitantaran'ny Matio azy dia Jesosy ny teny manao hoe atolotra amin'ireo mpisorona sy ny mpanorandalàna izy. Fa amin'ny Luka kosa dia avy hatrany dia atolotra eo amin'ny jentilisa izy. Tsy mila fanazavana be zany fa ny antony dia izao, ny filazantsara araka ny Matio dia nosoratana ho an'ny jiosy kristianina, ho an'ny egliza judéo-chrétienne, zany hoe ireo jiosy niova kristianina, ireo jiosy nandray an'i Jesosy misy no nanoratana ny filazantsarany Matio. Noho zany dia Matio dia manondro ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ho fototry ny fanombonan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Fa ny filazantsara araka ny Luka kosa dia nosoratana ho an'ireo jentilisa kristianina. Zany hoe ireo eglizy pagano-chrétienne, zany hoe tsy ireo ho an'ny koritianina, ho an'ny galantianina, ireo tsy jiosy firazanana zany. No nanoratana ny filazantsara araka ny Luka dia mazava ho azy fa ny jentilisa zany, ny tsy jiosy. Dia ny jentilisa no avy hatrany dia resahan'ny Luka ho nanombon'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Zany hoe ny Matio dia tia hampandray andraikitra ny jiosy ho atsiaro tena fa tompony andraikitra tamin'ny fanombonana Jesosy tamin'ny hazo fijaliana izy. I Luka kosa dia tia hampandray andraikitra ny jentilisa fa tompony andraikitra tamin'ny famonoana Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana izy. Fa izay ataontsika koa hoe mampiavaka azy dia fehiten'ny Luka. Luka manao hoe na dia efa niteny intelo azy Jesosy dia mbola tsy azony mpianatra ihany. Mihaino mihaino ny mpianatra fa tsy azony ihany ny tenin'i Jesosy hoe hiakatra any Jerosalema dia ho kapohana, dia ho rorana, dia ho ombona amin'ny hazo fijaliana. Fa tsy azony mpianatra mihitsy zany hoe Luka. Zany hoe aseho amin'ny Luka fa ny mpianatra dia matetika tsy mahazo ny zavatra tian'i Jesosy tenenina. Raha tsy efa tia aoriana aza moa zany. Dia andehantsika riavako malala aka hevim-panahy inona ny hevim-panahy tiany Matio na tiany filazantsara sinoptika ho azontsika amin'ny tenin'i Jesosy hoe intelo namerina zany teny zany izy. Intelo be zao.
am'izao fotoana ny carême iatrehantsika ny herinandro masina amin'ny herinandro ambony izao ry havako. Hoy ny filazan'ny andindra valo ambin'ny folo azy manao hoe indro miakatra ho any Jerosalema isika ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna dia hoelohin'ny faty izy ka atolony jentilisa mba ataony ho fimehezana sy okapoiny sombony amin'ny azo fijaliana amin'ny andro fahatelo dia atsangana izy. Lay fizotran'lay famonjeny Jesosy zany, lay fangiry firiany Jesosy no tantarainy reto filazantsara sinoptika reto. De raha toa ka mijery tsara ny tantarantsika ry havako malala dia hotsika manao hoe i Matio de manindry tsara ny fanimpisorona sy ny mpanoran-dalàna no hitondra ny Jesosy ho eo amin'ny jentilisa. Ny jentilisa tena resahana eo dia ny fanjakana Romanina. Fa inona no nitranga? Ny nitranga de izao. Jesosy tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana raha amin'ny fitantarany Matio na amin'ny fitantarany Jaona mihitsy aza, amin'ny fitantarany filazantsara efatra, ny jiosy de tsy manana fahefana hanamelokolona ho faty noho ny zanatany Romanina azy. Teo amin'ny fivavahana jiosy dia teo amin'ny ataontsika hoe tamin'ny andron'i Jesosy zany dia zanatany Romanina ny jiosy. Zanatany Romanina ny jiosy ary tamin'ny fivavahana rehetra, zany hoe teo amin'ny firenena rehetra ambany fifehezan'ny Romanina de ny jiosy no niavaka indrindra. Be de be ireo firenena no zanahan'ny Romanina tamin'ny vanim-potoanany, fa ny jiosy de niavaka indrindra, niavaka tamin'ny lafiny maro. Ny voalohany de zao, tao anatin'ny fanjakana Romanina de nisy karazam-pivavahana anankiroa. Dia ny fivavahana ara-dalàna sy ny fivavahana tsy ara-dalàna. Ny Romanina zany de manao hoe reto ny fivavahana ara-dalàna ary reto fivavahana tsy ara-dalàna. Ny vavahana jiosy dia meny fanjakana Romanina alalana azo natao. Tsara ny manamarika fa ny Romanina de firenena nivavaka tamin'Andriamanitra maro. Nivavaka tamin'Andriamanitra maro ary nandrara ny fivavahana hafa ho tsy ho azo natao mihitsy tany amin'ny firenena maro. Fa ny jiosy ihany no niavaka sy ny firenena vitsy navelany hivavaka tamin'ny Andriamanitra zay ninony. Nisy karazana fivavahana roa zany tao anatin'ny fanjakana Romanina, tena antsoina hoe religo licita, zany hoe religion légale, raha zay no azaty azy raha teny. Dia ary misy kosa ny religo illicita illégal na zahoana teny illicita moa illicita ty amin'ny teny frantsay. No zany de zao tao amin'ny fanjakana Romanina de ny zara roa ny fivavahana. Misy ny fivavahana navelona ny Romanina natao tsara, religo licita, misy kosa ny fivavahana tsy navelona ny Romanina natao fa tsy ara-dalàna. De izao ny fivavahana jiosy de fivavahana ara-dalàna. Ny eken'ny Romanina ny anaovana azy. Na dia tsy nivavaka tamin'Andriamanitra ny Romanina ary ny jiosy, zanatany Romanina izy de navelan'ny Romanina ho natao kosa ny fivavahana. Ary i fivavahana jiosy satria ny eken'ny Romanina de manana adidy ny Romanina hiaro ity fivavahana ny ekeny ho natao ity. De zao ary, inona no nitranga? Jesosy zany dia no ampangain'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ho manelingelina ity fivavahana ny eken'ny Romanina ity. Raha izay. Faharoa, Jesosy de ho ampangainy ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ho fahavalo ny fanjakana Romanina. Eloka ataontsika hoe ray nefa roa no nahatonga an' Jesosy ho faty tao amin'ny hazo fijaliana. Raha manaraka tsara ny tantaran'i Jesosy tsika, zay le hoe atolotra eo amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna. Nisy zany ary olona sambotra an' Jesosy, de nitondra an' Jesosy teo amin'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna. Ny mpisorona no tompony ataontsika hoe voalohany nanao ny famolavolana ny fanameloana an' Jesosy. Lay eloka zany de ny volavolaina tany amin'ny mpisorona. Ny antony de zao, raha hitantsika de Jesosy tao amin'ny tempoly. Ny fariseo tsy tian' Jesosy mihitsy, mifandona am' Jesosy matetika, nakala an' Jesosy aza.
fa ny mpisorona ny tena ny tena nanameloko an' Jesoa. Ny antony a de satria Jesoa niditra tao amin'ny tempoly de niteny tamin'ny mpisorona tamin'ny ireo tao amin'ny tempoly manao hoe nareo dia manao ny ny tempoly ozo fieren'ny jiolahy. Teo ny nanomboka tsy nitiavan'ny mpisorona an' Jesoa satria ny teny ny tempoly ary nanitsimitsy ny tsy fetezan'ny fiainan'ny mpisorona sy ny fitondran'ny tempoly. Ary teo ny nanomboka ny mpisorona namolavola nitetika anamelohana an' Jesoa. Zay le hoe niakatra tany Jerosalema. Niakatra tany Jerosalema Jesoa ary ny fandona tamin'ny mpisorona indrindrindrindra. Ny fariseo sy mpanoratra ny fariseo iny eo ihany. Fariseo atokom-bahoaka matanjaka fa ny tena natanjaka tamin'ny fahefana de ny mpisorona sy ny sadiseo tsika teo. Fa izao rehefa ko malala ino nataon'ny mpisorona jereo tsara ny atsipiriany raha mamaky ny filazantsara araka ny Jaona isika dia ny Jaona ny tena manazava ny fizotran'lay atsipiriany mihitsy tamin'ny fitsaranan'i Jesoa, ny fanamelohana an' Jesoa de izao izy ny teny ratsy ny tempoly. Zay ny maha ny mpisorona azy ny tao ambadika, tsy ny vahoaka fa ny mpisorona hoe izy ny teny ratsy, izy ny laza ny tena no Andriamanitra. Zany rehetrany dia eloka amin'ny fivavahana, eloka raha-pivavahana zany no nanamelohana an' Jesoa. Tsy eloka hoe marina fa tsy misaraka ihany ny vavahana sy ny fiarahamonina tamin'ny Jiosy, fa lay votoatin'lay eloka nanamelohana an' Jesoa dia mazava eloka raha-pivavahana, eloka ny laza fa ny laza ny tenany fa ho Andriamanitra izy, ny laza ny tenany fa ho mavita mitenena hoe miteny ratsy ny tempoly, raha vao ty tempoly ty fa ao anatin'ny ateloana dia tsangako. Reo ny votoatin'ny ampangana azy. Ary satria nefa ny Jiosy tsy manana fahefana anamelika ho faty intsony satria zanatany Romanina izy, dia ny texte na ny lalàna Romanina de manao hoe ny Romanina ihany no manana fahefana amin'ny fanamelohana ho faty. Na dia voalaza ao anatin'ny lalàna Jiosy aza hoe izay olona miteny ratsy ny tempoly na miteny ratsy an'Andriamanitra dia azo amelohana ho faty, de nesoron'ny Romanina tamin'ny Jiosy zany fahefana zany. Ka dia izy Romanina ihany manana fahefana namelohana ho faty. Fanamelohana ho faty no zany dia tsy maintsy ho nentina teo amin'ny Romanina Jesoa hakana ny fanapahan-keviny. Tahaka ny tondranan'ny Paoly teoriana any Roma koa araka zany. Satria ny Romanina, Paoly moa Romanina de tsy maintsy ny Romanina ihany koa no afaka manapa-kevitra ny aminy. Fa izao Jesoa zany tsy maintsy nentina teo amin'ny Romanina hakana ny heviny. Fa rehefa tonga teo amin'ny Romanina lay fitsarana, zay le tenenina hoe atolotra ho any amin'ny jetilisa dia niova ilay eloka. Aty amin'ny fitsaran'ny mpisorona be, aty amin'ny fitsarana Jiosy dia lay fitenenany ratsy ilay tempoly, zay nanamelohana azy, eloka raha-pivavahana. Saingy rehefa nentina teo amin'ny Romanina zany, mazava ho azy ho tsisy heviny mihitsy amin'ny Romanina. Hoe kinona moa ny olana eloka fivavahanareo ve no tenenany ratsy de zay no anameloka azy ho faty ho Pilato. Fa izao rehefa noentina teo amin'ny Romanina de navadika ilay eloka, lasa natao hoe milaza ny tena no mpanjaka izy, de lasa navadika ho eloka politika lay fanamelohana an' Jesoa. Lasa notondrona ompikomy zany Jesoa, lasa eloka, lasa fanamelohana politika no nanamelohana an' Jesoa, hoe milaza ny tena no mpanjaka izy. Kanefa zay rehetra milaza ny tena no mpanjaka oro be-panga de manohitra ny Kaisara. Noho zany zay rehetra manohitra ny Kaisara de mendrika hoelona amin'ny hazo fijaliana. Navadiky reto mpiapanga an' Jesoa zany la eloka, azay na tonga i Pilato tsy afana nohitra intsony mihitsy, satria hoy ny Jiosy manao hoe enao ve Romanina de misy olona miteny manao hoe za mpanjaka, mpikomy de ekenao alefanao, de tsy afanemitra mihitsy Pilato satria natosiky reto mpiapanga tsy maintsy anameloka an' Jesoa. Ny eloka tany am-piantohana nefany tena eloka raha-pivavahana, ary fantatry reto mpiapanga ireto mpisorona sy mpanoran-dalàna fa tsy ampy mihitsy hahafaty an'i Jesoa eo anatrehan'ny Romanina raha la eloka raha-pivavahana. De navady no lasa eloka raha-politika le izy ho mpikomy amin'ny Romanina Jesoa de nombona tamin'ny hazo fijaliana.
fa raha toa ka mbola jerena koa reo atsipitsipirieny dia ireo za zany de fitsarana tsy mety fitsarana miangatra za zahatra tsisy an'izany hoe eloka eny am-pandehanana de miova tahaka zany lay votoatin-javatra aname lohana hoe aty amin'ny fitsarana amparatoka voalohany ity le eloka de rehefa miakatra de miova indray le eloka tsisy an'izany riavako fa Jesosy no mitondra an'izany isan'ny mitondra an'izany izy fa ny faharoa zay tsara marina rehefa malala dia lay am'ty andininy varavalo ambin'ny folo ity ihany dia lay ireo ataotsika hoe fitsarana miangatra nahazo an' Jesosy koa raha toa ka jerena ilay voambolana hoe ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna de eo alohan'ny ho faty izy raha toa ka jerena ny votoatiny eo amin'ny lalàna mifeny fitsarana azy iozy dia olona iray no sady filohan'ny fitsarana no filohan'ny mpisorona dia ny mpisorona be zany no mitarika ny antsoina hoe synedriona ary mitarika koa zay mampisorona be azy dia ny mpisorona be no miantso ny fivorian'ny mpitsara ny antsoina hoe mpitsara dia ny synedriona tribonaly io zany tribonaly zay mitsara ny andavanandrony ny fiainana andavanandrony Jiosy io de synedriona ohatry ny tribonaly aty amintsika reny dia ny synedriona rehefa amina raharaha sarotra ohatran'io dia misy filazana meloha ny synedriona de manana birao na manana efitrano fivoriana mifanila amin'ny tempoly tsy lavitra ny tempoly dia rehefa misy fitsarana dia manao antso ny synedriona lalàna mifeny synedriona zany de manao antso ny mpitsara tompon-draharaha ny mpisorona be de manapa-kevitra ary miroso amin'ny fitsarana zany rehetrany dia tsy nisy najaina tamin'ny fanamelona an' Jesosy natao raharaha amehana ny tsarana an' Jesosy tsy misy synedriona manapa-kevitra amin'ny alina tsy misy synedriona antsoina tsy misy miantso fivoriana tsy misy fiantsoana Jesosy zany sady tsy nitsaraina tao amin'ny lapan'ny synedriona Jesosy tsy nitsaraina teo imasin'ny synedriona Jesosy tsy nitsaraina tamin'ny etoandro araky ny fomban'ny synedriona fa nitsaraina tao an-tran'ny mpisorona be ary nitsaraina Jesosy mpisorona vitsivitsy fa tsy ny synedriona manontolo Jesosy nitsaraina tamin'ny alina mangina zavatra tsy fitsarana miafina tsy mazava zany rehetra de nentin'ny Jesosy tamin'ny fitsarana azy zay le dikan'le hoe atolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna tsy hoe kisendrasendra nge raha ohatra ka nitsanga ny Josefa avy any Arimaty zay isan'ny synedriona nandeha ny bata ny fatin'ny Jesosy karakara ny fatin'ny Jesosy satria fatany fa tsy rariny fatany fa meloka tamina zavatra tsy rariny ity olona ity raha tsorona de zao raha sanatry de hoe matimaty fahatany fotsiny satria ny eloka nanamelohana azy tsy mitombona ny fomba ny tsarana azy tsy mitombona ny mpitsara azy tsy mitombona sy ny sisa rehetra fa dia ninina fotsiny zao Jesosy no melohina arak'izay irehetra zay de zao anefany ho Jesosy zany rehetra zany dia efa fantatry Jesosy tsy tampoka tamin'ny Jesosy mihitsy zany zavatra hitranga rehetra zany fantatry Jesosy zany ary tsy hoe tsy voafehin'Andriamanitra zany zavatra hitranga rehetra zany fa navelan'Andriamanitra hitranga mba hanehoana ny voninahiny mba hanehoana ny fitiavan'ny olombelona amonjeny azy amin'ny fahotana raha ohatra ka iverenantsika kely lay fitrakan-javatra rehefa nomelohany lalàna Jiosy zany Jesosy fa hoe tokony ho faty izy de nakana lalana tamin'ny fanjakana Romanina de eo zany ny fanjakana Romanina ny ala ihany satria hitany fa tsy de mavesatra le eloka fa saingy natosiky ireo mpitory de tsy maintsy nanak ihany ny fanjakana Romanina tamin'ny andron'ny Pilato fa ny any nataon'ny Pilato dia nakarany de nanasany tanana manao hoe dia afaka amin'ny rano ty lehilahy tya satria tsy hitako zay eloka ataony raha eo amin'atrihan'ny lalàna Romanina raha eo anatrihan'ny lalàm-piaramonina fotsiny zao fa tsy maintsy ndroso am'izay izy noho ny avesatry le fiampangana an' Jesosy raha ohatra ka ny fiampangana an' Jesosy
tany amboalohany nentina teo ampitondra vavahana jiosy hoe mpikomy amin'ny fanjakana romanina izy naza ny terano mpanjaka de ho tsy nahazo fanamelona mihitsy teo amin'ny mpisorony jesosy fa misy afetsena mihitsy lay eloka raha-mpivavahana no nitondrana azy aty amin'ny mpisorona ary natao eloka politika kosa aty amin'ny romanina ary io ry avako malala nytoy izy io ina no nytoy izany atoka mandala sotra masana antsika de izao Jesosy zany a rehefa maty nombona tamin'ny azy fijaliana de teraka ny vavahana kristianina mazava ho azy teraka ny vavahana kristianina ary ny vavahana kristianina tany am-boalohany dia ny tampify na ny marimarina kokoa nivoaka tao anatin'ny vavahana jiosy ary ny romanina nandritra amin'ny fotoana ela de nieritreritra foana na nieritreritra mandrakariva fa ny fivavahana kristianina dia fivavahana jiosy ihany tsy tao an-tsain'ny romanina mihitsy nieritreritra fa ny fivavahana kristianina de fivavahana hafa rehefa maty zany Jesosy dia nisy ireo ninon'ny Jesosy misy de teraka ny vavahana kristianina de nivavaka teny amin'ny toerana maro samihafa teny dia raha jerena amin'ny lalàna romanina zany dia ny vavahana kristianina de tao anatiny antsoina hoe religiolicità zany hoe fivavahana ara-dalàna satria ny afy nataony tapify teo amin'ny vavahana jiosy izy fa rehefa hitan'ny jiosy a fa nezakazaka sy nandroso ny vavahana kristianina de nialina am'izay izy nialina am'izay ny jiosy hitantsika ny asan'ny apôstôly nialina ny kristianisme ny judaisme hoe ary to amin'ny tombo be le vavahana kristianina dia lasa ny judaisme zany ireo mpitondra ny vavahana jiosy nitakalaza tany amin'ny romanina manao hoe zao a io fivavahana kristianina io ange tsy isan'ny fivavahana ara-dalàna ny fivavahana jiosy ny fivavahana ara-dalàna religiolicità nahazo lalana nanaovana azy fa ivavahana kristianina io fivavahana hafa mihitsy io tsy fivavahana jiosy marina fa hitanao reny amin'ny sinagoga ny sasatsasany marina fa mampiasa ny testamenta taloha marina fa misy fomba hitoviana be deaibe fa tsy fivavahana jiosy io satria mivavaka am'lay Jesosy zay nombonanao tamin'ny azo fijaliana lay Jesosy zay nomelonareo ino no ivavahana kristianina io noho zany fivavahana tsy ara-dalàna io religiolicità io ary lazaina mihitsy ara fa superstitutio tao anatin'ny fanjakana romanina dia misy ny antsoina hoe tao anatin'ny fivavahana romanina de misy ny ataony hoe religio de misy ny ataony hoe superstitutio ary ny superstitutio zay nazahoana teny frantsay hoe superstitution de ny superstitutio dia fivavahana zay tsy eken'ny romanina amin'ny ankapobeny satria mandoto saina mandrava firenena mandrava fotom-pisainana io filazany ny jiosy ny fivavahana kristianina o superstitutio na fivavahana tsy ara-dalàna religiolicità io no nahatonga ny romanina nanenjika ny vavahana kristianina nandritra ny telonjato taona nalatsaka kely de nenjehina mandrakariva ny vavahana kristianina satria ny jiosy no nitakalaza tany amin'ny romanina hoe tsy judaisme io tsy fivavahana kristianina io ary satria tsy fivavahana tsy nazahoana lalana de zay nahatonga ny Saoly asan'ny apôstôly toko fasivy nahazo alalana anenjika ny vavahana kristianina satria notondrony Saoly ho fahavalon'ny judaisme ka dia nahazo alalany Saoly anenjika hitondra ampatorana ny fivavahana ireo kristianina ho tsaraina ao anatin'ny lalàna jiosy sy lalàna romanina afaka malala izany tantara zany de no azavaina mba atakaratsika fa zavatra anankiroa ny voalohany de zao atakaratsika fa na inona ny fitrangan-javatra teo amin'ny fiainan'i Jesosy dia voafehin'Andriamanitra ary fantatry Jesosy ny zavatra rehetra ny mpianatra ny tsy nahalala na inona ary niteniteny foana mihitsy ara tamin'ny fotoana sasany nanakana ny planin'Andriamanitra tsarotsika tsara Petera ny teny manao hoe sanatria aminao ny atonga an'izany de hoy Jesosy manao hoe makanesa ty vohoko anao ry Satana fa tsy mihevitra zay an'Andriamanitra ianao fa mihevitra zay an'ny olona fotsiny dia Jesosy zany hatrany am-polohany de efa nafantatra izay planin'Andriamanitra izay ary zay manohatra zay planin'Andriamanitra zay de nitondrony Jesosy Satana mihitsy zany efa planin'Andriamanitra ny amonjena ny olona efa planin'Andriamanitra ny amonjena ny olona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy eto amin'ny simpamonjy fa ny faharoa avako malalatra efim-panatsika tia ny tompo takaritsika am'ty tantara no tantarain'ny Matio na Lioka na Marka ity de izao koa
tsy hoe jesosy ihany no afaka mitondra ny zavatra rehetra mifeny zavatra rehetra fa izao rehefa koa malala zava-dehibe mihitsy koa zava-dehibe mihitsy koa ny ahatsapahatsika fa ny jary sy nangiry firy izy. Matio de ny teny mihitsy manao hoe ho atao fimehezana izy, ho kapohina izy, ombona amin'ny hazo fijaliana izy ary hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Zany hoe tiany Matio takatritsika ny fotoana ny herinandro masina. Azahoana afaka malala fa raha ohatra ka mamaky ny filazantsara sinoptika isika dia ny apahatelo ny filazantsara dia ny herinandro masina ny tantarainy. Azonao sary an-tsaina ve hoe 3 taona Jesosy de ty ambonin'ny tany fa ny herinandro tamin'ny fiainany ny tantaraina amin'ny apahatelo ny filazantsara na apahefany raha filazantsara sasany alelalelan'ny apahatelo ny sy fahefatra ny filazantsara ny herinandro masina. Raha jerena zany de zao tena ivony antsony hoe filazantsara ny herinandro masina. Azay tsy tokony adonona rehavako malala, tsy tokony adonontsika ny tena nahamaika zany. Ny mpanoratra ny filazantsara dia ny tantarana herinandro farany, ny tantara ity voalazany Matio ity manao hoe lay nikapohana ny tompo, lay nandatsana sy ny mehezana azy, lay nanimbona azy to amin'ny hazo fijaliana. Zay ny mahatonga atsika manao zava-dehibe ny herinandro masina. Ny herinandro masina no mirakitra ny apahatelo ny filazantsara zavatra ny ainan'i Jesosy nampangiry firy azy. Be dehibe ny zavatra azony tantaraina tamin'ny 3 taona nenan'i Jesosy hitatsika ny amin'ireo boky apokrifa maro isan-karazany. Fa rehefa nifidy ny filazantsara ny fiangonana de ireo filazantsara efatra be dehibe nge ny filazantsara milaza fahagagana be dehibe. Misy filazantsara mitara fahagagana, misy filazantsarany Jodasy any, tsy Jodasy apo Iskarota akory io, fa misy filazantsarany Jodasy any, misy filazantsarany Barnabasy any, misy filazantsarany Maria any, misy filazantsarany Tomasy any, be dehibe ny filazantsara any. Fa izao tsy nisy noraisina ho soratra masiny reny fa natao hoe boky apokrifa fotsiny any. Ny antony de zao betsaka amin'ireny filazantsara reny alaina boky apokrifa reny no mitantara fahagagana ho amin'ny fahagagana fotsiny. De tsy tian'ny fiangonana na tsy nakasitrahan'ny fiangonana rehefa nifidin'ny filazantsara izy nitodika fotsiny amina Andriamanitra mpanao fahagagana ny mpino. Jesosy zany raha amin'ireo filazantsara sinoptika ireo de tsy hoe mpanao fahagagana ny mahamaika an'i Jesosy. Be dehibe ny fahagagana nataon'i Jesosy. Fa reo vitsivitsy ireo ihany ny tantarain'ny filazantsara, ny eketsika ho filazantsara. Ny antony mba tsy hahatonga atsika ho variana amin'ny fivavahan'ny fahagagana. Ny antony ivavahantsika zany tsy hoe noho ny habetsaky ny fahagagana, betsaka ny fahagagana nataon'i Jesosy fa reo ihany ny tantaraina. Ndrao tsika mitodika amina Jesosy mpanao fahagagana fotsiny ihany, na miantoka na hoe mivavaka mba hahita fahagagana fotsiny ihany, na manompo an'Andriamanitra satria te hahita fahagagana fotsiny ihany. Fa ny tiany filazantsara ho takatritsika de ny famonjena nataon'i Jesosy to amin'ny hazo fijaliana. Ny maha-Andriamanitra mampiavaka an'i Jesosy, ny maha-Mesia an'i Jesosy, tsy ny fahagagana nataony akory. Fa be dehibe ny mety afaka mavita fahagagana fa tsy Mesia akory izy. Be dehibe ny mety mavita fahagagana fa tsy zanak'Andriamanitra akory izy. Be dehibe mety mahita vita fahagagana fa tsy mahavonjy ny olona azy izy. Fa ny maha-Mesia an'i Jesosy, ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy, ny mahampamonjy an'i Jesosy dia izy maty to amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Izy rery tamin'ireo olona tamin'ny fotoan'androny ary tsy izy afa-tsy zay izy rery nanana zany toetra hoe Andriamanitra sady olona. Rehefa koa malala ny nonao zany ity filazana fantelo ny fangiry firin'ny tompo ity rehefa koa malala de mampiomana anao zany hiatrika ny herinandro masina. Mampiomana anao mba ho isan'ireo mandray anjara amin'ny herinandro masina. Mampiomana anao hanomana ny foa mampananao hivavaka, hanoka tena amin'ny herinandro masina. Satria amin'ny filazantsara de zava-dehibe ny herinandro masina. Tsy hoe fotoana fahatsiarovana ny fangiry firin'ny tompo ihany, fa fotoana andinihantsika tena koa aza ny amin'ny fiainantsika eo anoloan'ny filazantsara ny tompo Jesosy. Rehefa koa malala aza velan-dalo fotsiny aza ny herinandro masina. Aza tao fotoana mahazatra tahaka izay mety ho mahazatra.
ka tsy ahatakarantsika ny tena fitiavan'andriamanitra tahaka ny roampianatra tamin'ny fotoanandro fa engany herinandro masina hanovanao, herinandro masina hatsapanao fa na inona amafy ny fiangarana sy ny tsirariny iainanao ety ambany masoandro de efa nitiny Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana zany. Raha nisy ny tondra fitsarana miangatra, raha nisy ny lanja ny fitsarana miangatra, raha nisy ny lanja ny tsindry azo lena, raha nisy ny lanja ny eso, raha nisy ny lanja ny fitaka, ny fivadiana, na de ny olona tiana aza de ny vady ny Jesosy no ny lanjan'izany rehetra zany. Ary zay mahatonga ny epistilo an'ny Hebreo miteny manao hoe Jesosy nalaim-panahy tamin'ny tenany, nitondra n'izany fivadian'ny sakaizatiana zany, nitondra n'izany fitsarana tsy marina, nitondra n'izany fanaratsiana, Yeso, kapoka sy ny sisa rehetra. Efa nitiny Jesosy zany de mahavonjy an'izay rehetra mandalo an'izany keo Jesosy. Mety mandalo an'izany angambontsika fa izao efa nitiny Jesosy zany de zakatsika. Ndraindray mety mitaraintsika hoe tsy zaka tsony Jesosy ny amafy ny fiainana, efa noentiny Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ny tsifisina, ny fankalana, ny fantrana, ny fitsarana miangana, ny fiangarana, ny fitenena ny ratsy, ny fanamelona, efa noentiny Jesosy daholo zany rehetra zany. Zay mahatonga antsika pino mahazaka an'izany satria efa noentiny Jesosy zany teo amin'ny hazo fijaliana. De tonga zakandry Petera zany, de tonga zakandry Paoly zany, de tonga zakandry Jaona zany, hany ka maty martiora tao anatin'ny fifaliana avokoa ireo apôstôly rehetra. No zany de avako malala mampitraka atsika ny herinandro masina, mahatonga atsika mandresy hoe tompo resinao zany rehetra zany de resinay keo. Na inona mafy ny fahakalana lalovana ety, na inona fanendrikendrehana anay, na inona tsy fitiavana anay, na inona tsy fisina setrainay de zao zakanay zany. Zakanay satria efa no zakainao. Afaka malala miomana ary eo an'ny tompo amin'ny herinandro masina. Ivavaka sika. Tompo misotranao zahay noho ny amin'ny famerimberenanao, ny famonjena sy ny lalam-pamonjena nataonao ho fanavotana anay. No entinao ny fangiry firina, ny eso, ny latsa, ny fahantrana, ny fanenjehana, ary de nombona tao amin'ny hazo fijaliana zany, ary tonga zaka anay. Mandalo zany zay pino ety amin'ity tany fandalovana ity. Betsaka ireo namanay raha lasy anabavinay kristianina maneran-tany, mitondra ny fanenjehana, milanja ny fankahalana. Betsaka ireo namanay noho ny amin'ny filazantsara miafy, noho ny anohanana, noho ny fahasahiranana, noho ny fankalana, ny fiarahamonina. Betsaka ireo zanakay, ireo havanay noho ny amin'ny filazantsara maneran-tany, noho ny aminao mitondra ny mafy. Dia miara-mizaka amin'izy ireny ianao no nitondra izany tao amin'ny hazo fijaliana, ary dia zakanay pino zany ankehitriny. Misaotra tompo fa Andriamanitra fitiavana ianao. Ataovy tsapanay am'izao herinandro masina izao ny alehiben'ny famelan-keloka natolotra ao anay. Ataovy tsapanay am'izao herinandro masina izao fa voavelany elokay. Noho ny amin'ny anaranao masina de omany ny fo mampananay tompo, hadio itoeran'ny fanahinao amin'ity herinandro masina ho avy ity. Anapaka eo aminay Jesosy ny fiadananao sy ny fifalianao. Amen.